vahoaka maro eto Toliara no nahazo fisaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana avy amin'ireo fikambanany mpitsabo tsara sitrapo eto an-toerana sy any ivelany. Arahoary ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Hervé Andrianamina. Zaho moa zany ny docteur Anefson Fanjaniana no anarako, avy any France zany, avy any Grenoble, misolo tena ny HDKM ao amin'ny vohitra santé. HDKM zany dia hetsika diaspora kristianina malagasy, zany hoe mietika zany ny kristianina any ivelany efa mety malagasy. Dia misy vohitra fito ao anatin'ny HDKM, dia ny vohitra politika, dia vohitra fahasalamana, fanabeazana, vohitra serasera, dia kolotsaina, dia za zany misolo tena ny fahasalamana. Dia zay ny atondriako eto zany manao ny projet anay HDKM, projet anay HDKM dia anao conseil médico-psychosocial à distance, zany hoe mitady point d'accès wifi zay internet, dia raha mahita an'io accès io zay une fois par semaine isaky ny samedi après-midi zany entre 14h et 17h, dia afaka mandray olona zany manao suivi an'ilay olona à distance, manome conseil an'zareo hievitena an'ilay automédication, satria ny olona mividy fanafody eny amin'ny pharmacie na eny amin'ny épicerie vao marary dia manao automédication izy fa tsy mijery dokotera noho ny tsy fahefa mividy sy ny tsy fananana vola. Dia nanapa-kevitra zany hoe isolo tena ny vohitra santé ho tonga eto Toliara. Tsy mijanona eto Toliara ihany izao hetsika fanampina ny mpiarabelona izao fa hitatra any amin'ireo faritra hafa ihany koa. ACFKF miaraka amin'ny HDKM atao, le ACFKF dia le hoe hetsika fampiraisana kristiana ao firenena. Dia miaraka amintsika eto misy dokotera efatra dimy eo izay hoe mifametana ao anatin'ny ACFKF sy ny HDKM zany. Dia le hetsika moa zany misy vilona maromaro eto Madagasikara ary anisan'ny fidy sitraka an'izay Toliara. Dia ny tompoko izay mihitsy ilay izy maimaim-poana daholo, satria araka andehan'i Jesosy hoe izay nahazo maimaim-poana zany dia tokony hizara maimaim-poana. Dia ao anatiny ihany koa tsara marihana fa tena hoe fifanampiana dokotera kristianina, misy tompona pharmacie kristianina raha roatana isorana médicaux, ary ny tanjon'ilay hetsika ihany koa moa zany dia hoe mba hanetanana ny kristianina eto Toliara sy ny manerana Madagasikara zany anao hetsika ohatran'izao, satria tsy voatery hoe misy resa-bola foana ilay izy fa ny fitiavana zany no manosika ao anatin'ilay izy.